Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekilizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Eny averiko indray mifalia satria efa akaiky ny Tompo. Filipianina 4:7. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toriten'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ave jiaby tratran'izao alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo amin'ny taona 10 izao. Koa amin'izao alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe tsy mba mandao Andriamanitra fa fitiavagna. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Sofonia mpaminany. Mihobia ry zanakavaviny Siona, manaova feo firavoravoana ry Israely. Mifalia sy mirehareha amin'ny fonao rehetra ry zanakavaviny Jerusalema. Fa ny fitsarana nanameloka anao ny soron'ny Tompo. Ny fahavalonao nentiny ny hodifitra anao. Ny Tompo mpanjakan'i Israely no eo aminao, ka tsy ahita loza intsony anao. Amin'izany andro zany, izao no holazaina am Jerusalema. Aza matahotra ry Siona, ary aza miraviravy tanana. Ny Tompoandriamanitrao no eo aminao, mpamonjy mahery, ary izy haneo ny hafaliany lehibe no ny aminao. Hangina izy amin'ny fitiavany no ny aminao, dia hisebiseby amin'ny hobokafaliana. Hovoriko ireo lantsaka ampahoriana, tsy mahita fety lehibe hankalazaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Rano si meti
matahotra rano miboiboika rano sy mety ritra tsy ritra mandrakizay nomeny Kristy vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havana, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, eny averiko indray mifalia e. Oka ho fantatry ny olona rehetra ny amoram-panahinareo, efa akaiky aneny tompo e, aza manahy na inona fa ambarao an'Andriamanitra amin'ny fivavahana amam-pifonana ary fisaorana izay rehetra ilainareo na amin'inona iaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy aneny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Mombatsika menakavany ny tompo tanteraka tokoa n'izany. Evanjely masina nosoratan'ny Masindà Luka vonahitra ny anao. Tamin'izany andro zany nanontania ny vahoaka Joany nataony hoe ino ary no ataonay, dia namaly izy ka nanao hoe izay manana akanjo roa dia aoka anomeny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa. Ary nisy publikanina nanatona atao batemo koa, ka nanao taminy hoe inona no ataonay ry mpampianatro, dia hoy izy taminy aza mandoa mihoatra noho izay nasiana alainareo. Ary nisy miaramila koa nanatona azy hoe ary izay kosa inona no mba ataonay, dia hoy navaliny azy fa dio ny fanaovana ankeriny sy ny fitoroana, ary maheza mianina amin'izay karamanareo. Ary mbola niandry ny olona sy samy nisaina tao am-pony fa ijoana nga no Kristy, dia niteny Joany ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batemo anareo amin'ny rano, fa havy ilay mahery noho izaho
ary tsy mendriky ianala ny fiekapona akory aho. Izy no anao batemanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Enantanany ny fikorohoany ary dioviny ny famalohany, ka ny vary angoniny ao an-tsopotra, fa ny mololo kosa hodoroany any amin'ny afo tsy mety maty. Fa nanarana maro hafa koa no nentiny ny tolony evanjely tamin'ny olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany eo anao Kristy. Ry kristianina havana, manakaiky dia manakaiky tokoa ny fankalazasika ny Noely, satria alahady 7 amin'ny fahatongavan'ny Tompo isika izao amin'izao ava izao. Ava izay homanasikary ny foa mampanantsika, ny fiainantsika manontolo andrain'i Jesoa. I Jesoa sy hoe lavitra izy fa Andriamanitra eo anivosika, tonga eo anivosika tokoa i Jesoa amin'ny fankalazana ataosika sy magagary. Raha ireo vakiteny 3 amin'izao alahady 7 amin'ny fiaviana izao, raha manasa asika sahady ary raha azo fitinina amin'izay fankalazana izay, fankalazana lehibe amin'ny finoasika, satria ankalazasika ilay misteri ny fahatongavana nofo. Ireo vakiteny ary dia manasa asika ivelona sahady izay misteri izay, igoga sahady lay efaliana raha tonga ny Tompo eo anivosika. Ary izay no mahatonga ny lohevitra amin'izao alahady 7 amin'ny fahatongavan'ny Tompo izao hoe sy mba mandao Andriamanitra fa fitiavana ary famindrapo. To manahirana nefa ny mandinika an'izay fanasana ataon'ireo vakiteny ivelona sahady ny hafaliana, ny asambarany Noely, satria ny zava-misy manodidina antsika dia mifanohitra amin'izay tokoa. Ary mbola eo mandrakariva ity fahavalo sy tamaso ity dia ity korontana virus ity, ary milaza miara-mahitsika fa mbola ao anatin'ny korontana ary ao anatin'ny fahoriana be isika, ary mampiritreritra aza hoe afaka mankalaza ny Noely toy ny mahazatra ve isika. Ny valin'izay fanontaniana izay dia aoka ho velomisika ny finoana. Tadidinareo ny afatra nataon'ny Papa raha vao nitomboka izao korontana virus izao, sy Jesoa no matory ao amin'ny sambo-piainantsika, fa isika no nampatory averintsika, no nampatory ny finoasika, ka voazo ary ny finoasika. Ary izay indrindra no ataosika amin'ny alalan'izao sinoda izao, amoafoa izay finoasika izay, ka olon-dehibe ny finoana tokoa isika, miatrika n'izao zava-manahirana antsika izay. Izany indrindra ry kristianina havana no antony nahatongavan'ny Tompo, satria mila azysika na marimarina tokoa ny fitiavany atsika dia sy misy fetra araka ny voalaza teo, ary tsy afaka andao atsika no ariny izy fa fitiavana izy. Ka noho izy fitiavana dia tiano ho ao anatin'ny fiadanana isika, araka ny voalazan'ny Masinday Paoly, ny vocation sika dia ho ao amin'ny fiadanana. Ary izay fiadanana izay no entiny eto anivosika, ka raha ao anatintsika ary ny fiadanana dia izay no mahatonga sika ho feno faliana. Raha tao amin'ny teny hafa dia Andriamanitra ny tonga manatona antsika, mitrotra amintsika amin'izao Noely izao, mba hahatonga sika ho fianakaviana raika aminy, ho frately tuty, ho olo raika aminy, ho mpiray tampo ao amin'Andriamanitra. Ka izay firaisampo sika izay no fiadanana, ary izay firaisampo izay no ambarany Noely, ary izay firaisampo izay no mitondra hafaliana ao sika. Izany ary ry kristianina ava malala, ny vaovao mahafaly Noely ambaran'ireo vakiteny izay atolotry ny Eglizy amin'izao alahady 7 iomanantsika amin'ny fiavian'ny Tompo. Izany hoe tiany Eglizy ho sapasika izay
izay miandry isika raha mahay miomana mandray ny tompo isika. Izany no ezasika koa amin'izao synôda izao ahay ampandroso an Jesoa amin'ny fiainansika, ka raha eo anivon'ny fiainansika Jesoa dia iova isika, iova io fiainansika io. Izany mahatonga ansika manambara fa sy maintsy misy fivampenitra mahery vaika hitondratsika amin'ny départ vaovao, amin'ny pentecote vaovao. Nampianarin'ny mpaminany sofonia izay teo amin'ny manodidina azy ka hoy izy, aneo ny hafaliany lehibe noho ny aminao ny tompo, ary izany no atolony ny vakiteny amintsika amin'izao alahady izao. Rehefa tonga eo anivosika tokoa manko ny tompo dia aneo ny hafaliany izy, fa izao anefa ry kristianina ava-malala aoka ho sapasika fa eo anivosika Andriamanitra, miara-dalana amintsika Andriamanitra, fa matetika no rakotra ny masosika, rakotra ny sofisika ka sy mahita azy, sy mandre azy. Ka anjarasika ary amin'izao vanim-potoana iomanasika indray azy zao, amin'izao synôda ifampitraofasika izao, no anokatra ny masosika, ampibena ny sofisika, anokatra ny fosika, mampandroso azy eo amin'ny fiainansika, ka manolotra ny fosika ho azy dia izy no ikarakara sy kolokolo ary anavao ny fiainansika, satria zay ny antony nahatongavany Mesia zanak'Andriamanitra eo anivosika, ahatonga sika olo raika aminy, ho eglizy olona miombona aminy. Tonga olombelona tokoa ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra. Izany no ankalazaisika Noely, izany no takalo sarobidy izay sy azon'izao tontolo izao ansainsaina fa azosika ampinoana, izany hoe tonga olombelona Andriamanitra nanetry tena izy mba ampisonitra sika avo dia avo ka hahatonga sika ho zanak'Andriamanitra. Zay no any lalana tokana sy azo difina, sy azo ialana ahatongavana amin'ny tena hafaliana, izany hoe manaiky isika fa Andriamanitra eo anivosika. Ary zay natao hoe finoana, mino sy matoky iaho fa miandrandra izany hafaliana izany sika, ka oka ahay anararoatra ary izao synôda izao, izao fiaviana izao, anampy asika, anova ny fiainansika, anova ny fosika, anova ny fomam-panahisika. Raha miova ny fosika ka lasa fo honenan'Andriamanitra dia ho tahaka n'ilay ambaran'ny Sofania mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, satria sy anameloka sika intsony Andriamanitra fa andavorary, anasara. Ary zay no antony ny atongavan'i Jesoa mpamonjy, ilay mpanjaka ny fiadanana. Izay koa no mahatonga ny masindary Paoly sy mba nananatra isony izy, sy mba nampirisika isony izy, namany mesosikevitra ao amin'ny vakiteny faharoa, fa baiko misy no atolony asika, tia no tanterahisika amin'izao lahady fahatelo ny fiaviana zao. Akaiky ny tompo, ao aminao ny tompo, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, mifalia. Izany hoe mibaiko ansika i masindary Paoly raha isika vita batemy, satria ao amin'ny tompo isika, ka hokary ho feno ny hafaliany ny tompo isika. Ary izay ny fanontaniana mipetraka amintsika tokoa, ary izay no mahatonga asika tokoa isaky ny Noely, joyeux Noël ny fampiarahaba, satria araky io baiko ny masindary Paoly io, fa ny fanontaniana mipetraka ary dia mba hahoana no ananasika an'izay hafaliana ao amin'ny tompo izay. Voalohany aloha, sy araky ny fanomezana zao tontolo zao ny hafaliana no hanomezan'Andriamanitra ny hafaliany ao asapy izany sika. Ary i masinda Joany ilay mpanao batemy ao amin'ny evanjely no manambara an'izay. Inona tokoa ary no hafalian'Andriamanitra? Io no ambaran'ny masinda Joany isika, izy nivelona n'izany marina, niafy izy tany anefitra niandry ny tompo, ary izay ny
ny antony mahatonga asika hoe sy ho azo sika zay hafaliana izay raha sy misy ny fibebahana. Raha te handray ny hafalian'ny tompo tokoa isika fa sy araky ny hafaliany zao tontolo zao de mila fibebahana, mila mahafoy isika. Zay ny fampianarana voalohany raha te handray ny hafalian'ny tompo isika, mila mahafoy sy araky ny hafaliany zao tontolo zao. Na ny zao tontolo zao ny fiheverany an'izany hafaliana zany dia ny fanangonana vokatry ny fitiavan-tena sy ny fanilikiliana ny hafa. Zay no heveriny zao tontolo zao azahoana ny hafaliana, ary de miazakazaka izao tontolo zao amin'izany. Nefa fataro ry kristianina havana fa vokatr'io fiazakazana io no mahatonga ny herisetra ary no mahatonga ny korontana maro isan-karazany. Ka inona ny vokatrany? Fahakiviana, fahatosoam-panantenana. Zay ny vokatry ny hafaliany zao tontolo zao. Fa ny hafaliany n'Andriamanitra vokatry ny fahafoizana dia ambaran'ny masin-dazo Johany io dia miova ho hafaliana mitondra fiadanana, ary sy fiadanana miserana fosiny fa fiadanana maharitra, ary mitondra an'izay asambarana oam-po izany. Ary io no ampianarin'ny Joany Batista ao amin'ny evanjely ho indrindra izy raha manana akanjo roa de oka anomeny sy manana, ary raha manan-kanina aoka anao toy izany koa. Izahay hatrany no tadiavina sy nambarany ho an'ireo izay manodidina azy. Ka raha te handray ny tompo tokoa ary sika, handray izay hafaliana hoentin'ny tompo izay, handray ny famindrapo sy ny dia aoka ahay hampanjaka ny fifampisinginana sy ny fifanasoavana vokatry ny fahafoizana isika. Ary zay no mahatonga ny eglizy mampianatra sika bebe koa hitodika amin'ireo voahilikilika sy manana eo ampelantanany amin'izao Noely izao, ary ahay fampizara ny soa, ahay fampizara zay kely eo ampelantanana. Ka rehefa mifampizara tokoa dia mampiombona, ary rehefa miombona ao anatin'ny fiadanan'i Kristy dia mifamela heloka sy ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra ka mahazo ny fiadanana. Tahaka izany koa aoka aneo ny fahamarinana isika sy misaraka tokoa ny tena fahafoizana, ny fanompoana sy misaraka amin'ny fahamarinana. Ka ho indrindra i masin-dazo Johany mananatra an'ireo publikanina sy mpamorohetra zay matetika lazaina sy marina mpanao risoriso, dia hoy izy aoka ianareo sy hampandoa mihoatra n'izay nasaina ataonareo. Izany hoe aoka ho hitoetra eo anivon'ny fahamarinana, aoka hivelona n'izay fahamarinana izay, ary zay ny mampibaribary fa ao anatiny tokoa ny fampanjakana ny rariny, fampanjakana ny nisiny, fampanjakana ny fahamarinana. Mila izany zao andro sika izao, fantatra sika fa io sy fahamarinana io no manakorotana ny fiainansika ary mahatonga ny risoriso sy ny fitapitaka. Dia fantatra sika ny vokany fanilikiliana ary dia herisetra no manjaka. Anisan'ny vokatra andrasasika amin'izao synody zao tokoa ary izay fivelomana ny fahamarinana izay mba hampiova ny fifandraisana mandrafitra ny mahaolona araky ny afatry ny eveka farany teo. Ary afatra ihany koa any maramila zay nanantona any Joany Batista ka nanontany hoe inona no mba ataonay, dia hoy Joany alaviro ny herisetra ho ansika rehetra izay afatra zay, fa sy ho an'ny maramila fosiny. Aoka isika analavitra ny herisetra amin'ny faritra maro eto amin'ny tanindrazasika, indrindra eto amin'ny tanànatsika eto Digo, eto amin'ny diocese mamitsika ty. Oka ampisahatra ny herisetra isika, fa fantatra sika ny vokatrin'izay herisetra izay, fa hifampizara kosa ny fampihavanana, ilay fihavanana sady kristianina no malagasy ambaran'i Jesoa tonga eto anivosika, vokatry ny famindrapo sy ny fifamelan-kelo. Raha mivelona ny famindrapo n'Andriamanitra tokoa isika dia
hiala amin'ireny herisetra aka sy ampiasa ny herisetra isony sy ampangorohoro ary sy ho hisy ny fampitahorana fa hifanaza ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny ao anatin'ny fahamarinana. Izay ny fiomanana tsara indrindra hitondra sika amin'izay hafaliany Noely, hitondra sika amin'ny tena fiadanana. Hitansika ry kristianina havana fa ny Noely izay ankalazasika dia miankina be dehibe amin'ny fiainansika ary indrindraindrindra amin'izao fankalazasika ny famondram-pon'Andriamanitra eto anivontsika izao, fa indrindra amin'izao Noely ny synode izay tanterahisika izao. Azo lazaina zany fa izao fotoana fohy sisa izao dia fametrahasika programa hoentsika mampandroso an Jesosy eo amin'ny fiainansika. Amakivaky ity taona vaovao ty arysika, amakivaky an'izao synode izao, synode fafito eto anivon'ny diocese. Atolon'Andriamanitra amintsika amin'izao lahady fatelo zao ary ny programa sy ny tanjona amin'izany. Araky ny lazaisika teo, mifalia ho imason-dahapony sy sosokevitra fa tena baiko tokoa no nataony mifalia. Hifaly sika raha hay hifampizara, ahay ampanjaka ny fahamarinana, ny rariny sy ny isiny, analavitra ireo herisetra sy orohoro dia anjaka amintsika tokoa ny fiadanana. Ry Jesosy tomponay io manambara aminay ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fahatelo iomananay amin'ny fiavian'ny tompo izao. Ny tena fiomanana tsara indrindra ary ambarany koa ny tena tanjona dia ny hafaliana, ny fiadanana. Ianao tokoa no hafalianay, ianao tokoa ny fiadananay ary ianao ny famindrapo. Ko engany izao fiomananay izao anampy anay bebe kokoa ahita ny tena ny endrikao amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanay. Ahasikaritra ary zahay ahay ahita nyreo famantarana ambaranao lay lazaina hoe signe de temps, ka izay vato misakana eo aminay sy eo manodidina anay any, izay sy hafahanay miroso amin'izay tena faliana zay. Mba esory eo anivonay ka mba ho fo vaovao no entinay ankalazany Noely, maso vaovao no entinay ifandraisanay amin'ny manodidina anay, fo vaovao no entinay miteranao amin'izay amin'izao Noely zao. Fa ary zahay miatrika an'izao synody zao ane ka ho anana an'izay fo vaovao, maso vaovao sy sofina vaovao, anana fitiainana no avozin'izao Noely zao, ka iroso amin'ny dinika rehetra amin'ny synody, ka zary ho eglizy miara-dalana velomin'ny batemy, miombona mandray an-tanana, zary hiraka tabernakla velona izahay, mamafy fahamarinana, mampanjaka fihavanana sady kristianina no malagasy, mamafy fanantenana, famindrapo sy famelan-keloka, ka anjaka amin'izay ny tena hafaliana, anjaka amin'izay ny tena fiadana, ka ho sambatra finaritra izahay menakavy hivelona ho anisan'ny olo raikinao, ho fianakavianao tokoa. Masiny Maria reny eo miaraka aminao izahay no miomana mandray an'i Jesosy, ampio izahay ahita ny tena fiombonana andalina ny finoana. Masinday Josefo mivavaho anay mba ho fianakaviana, eglizy kely miara-mivavaka tokoa ny fianakavianay, ka zary trano fonenan'Andriamanitra ny tranonay izay aby tahaka ny fianakaviana masina. Masinday Joany Batista zay banjininay manokana amin'izao lahady fatelo izao, ampianaro izahay anana fanatretena tahaka anao, ka ahay andray ny fampianaranao araka ny sokasom-piainana misy anay, ka ahay andray an'i Jesosy aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
isika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.